betsaka ireo ezaka atao amin'ny fitondrana malagasy hiadivana amin'ny coronavirus. Mandeha ila ihany nefa izany rehetrarehetra izany raha tsy tsika vahoaka koa manatanteraka ireo fanentanana sy fepetra apetraka. Voalohany indrindra dia fanajana ilay atao hoe elanelana distanciation sociale ary ny fiarovan-tena amin'ny fitondrana aro-tava, fanasana tanana matetika. Ireo no fiarovan-tena lehibe indrindra: fanasana tanana, fitondrana aro-tava ary fanajana ireo elanelana. Momba ny fitsaboana indray, inona ny fanafody tena mandaitra? Ny fitsaboana ny coronavirus dia tsy fanafody iray ihany no ampiasaina, fa misy karazana fanafody maromaro arakaraka ny soratra aretina. Ny dokotera ihany mahafantatra hoe iza ny fanafody mifandraika amin'ny soratra aretina aseho amarary. Ny coronavirus dia azo tsaboana tsara. Ireo marary tonga mitsabo tena ka mbola tsy tonga ilay atao hoe fahasarotanana na hoe complication dia afaka atao hoe sitrana 100 isan-jato. Amin'ilay olona taraiky kosa vao tonga eny amin'ny toeram-pitsaboana, izany hoe efa sepotra be amin'ireny dia mena izay taham-pasitranana izay ary ataontsika hoe mety eo amin'ny 3 isan-jato eo mety tonga hatrany amin'ny fahafatesana. Ny fanafody manokana hikarakarana ny olona ho an'ny coronavirus dia ampy, fa marihana hatrany tsara foana ireo marary manantona dokotera, izy mamaritra hoe inona fanafody mety aminao. Tsy tsara mihitsy ny manao dokotera tena any an-trano na tonga dia hoe mandeha makeny amin'ny farmasia dia mividy fanafody ho aninao. Zavatra atao voalohany amin'ny ady ny coronavirus dia ny fanapahana ireo fifamindrana transmission izany eo amin'ny samy olombelona. Ao anatin'izany ady izany ny fihibohana raha mitondra ny jimokaretana. Maninona moa ny olona nasiana misafidy any amin'ny hopitaly izy na any an-trano no mihiboka? Ireo olona tokony hihiboka any an-trano, omena lalana hihiboka any an-trano, dia ireo olona manana neti-manana manatanteraka an'izany. Raha hazavana tsotsotra dia hoe manana efitrano izy ahafahany mitoka-monina aloha, manana olona afaka mikarakara anazy izy, manodidina anazy hoe tsy voaka ny efitrano mihitsy fa naterana sakafo ao izy ary tokony izy irery no mipetraka ao anatin'io efitrano io. Raha mahavaly an'izay fipetra izay ilay olona dia azony atao tsara mihiboka any tokantrano. Raha sanatria kosa ohatra tokantrano indray tsy misy afa-tsy efitra anankiroa, misy valo mianaka izy miara-mipetraka eo ka ny iray na ny roa fotsiny ny voa, dia ireny olona ireny tsy tsara aminazy mihitsy mihiboka any an-trano, fa aleo izy makany toerana natokana amin'izany, ohatra ny hoe eny amin'ny CCO Ivato na eny amin'ny complexe sportif Knapsa Vodivorona. Misy toerana natokana amin'ireo olona tsy afaka mihiboka any an-trano amin'ireny toerana ireny. Ny averiko ihany ny coronavirus dia amin'ny ody-mando miditra, orona sy ny vava ny tena idirany ary ny maso. Izany hoe ireo fitaovana avy nampiasain'ny olona voa coronavirus na nampiasain'ny olona voa coronavirus, ohatra hoe sotro ka tsy voadionao tsara ilay izy dia mety hifindra aminao ilay izy raha tonga dia hihinananao atsofoka ao any am-bava. Izany hoe ireo fitaovana ampiasain'ireo marary tratran'ny coronavirus ka alefanao anaty ny vava na ampandalovinao mikasoka amin'ny oronao dia mety hamindra aminao ilay marary amin'ny alalan'ireo fitaovana nampiasaina. Ny lamba rehefa avy sasana ka ahatsika amin'ny masoandro tsara, avy eo pasohantsika dia tsy atahorana intsony hamindra ny aretina coronavirus. Tadidio fa tsy miditra amin'ny hoditra ny otrikaretina coronavirus fa amin'ny ody-mando ihany. Fikarohana mivoaka farany dia
raha misy olona anankiray mitondra ny otrikaretina coronavirus mipetraka anaty toerana mihiboka iray dia mety mifindra amin'ny alalan'ny rivotra manodidina ny 4 metatra manodidina ny marary io ny coronavirus, indrindrindra ka tsy manao arotava ilay marary. Ny toromarika azo mena dia raha ohatra tsika ohatra ao an-trano ka misy olona ao mitondra ny jimokaretina na misy trangana retina, ny tsara atao indrindra dia sokafana ny varavarankely avela hiditra tsara ao an-trano ny rivotra sy ny masoandro, amin'izay mihena ireo hoe atao hoe fiangonan'ny aretina ao amin'ilay efitra anankiray. Sanatria tsika ka ohatra hoe mandray ohatra tsika ireny fitateram-bahoaka ireny, fiara fitateram-bahoaka, dia aleo hisokatra foana ny varavarankely ary hanao foana tsika ny arotava mandritra ny lalana alehantsika. Ho an'ireo olona mifanerasera akaiky amin'ny olona efa mitondra ny jimokaretina coronavirus, ny zavatra atao voalohany aloha dia arahamaso ny tebahasalaban'ny ireo olona hoe fanakapikasoka akaiky tamin'ireo olona mitondra jimokaretina. Ny voalohany indrindra mety hiakatra ny hafanany, raha manana fahefana izay dia mila arahamaso akaiky izany ny hafananao. Ankoatran'izay mametraka an'ilay fiarovan-tena, fanasana tanana matetika, manao arotava, raha azo atao dia tsy dia mikitika ny orona sy ny vavana ny maso ny tanana maloto. Mety matsiaro fisaka be tampoka izy, matsiaro izy manakitsako daholo ny valon-taolany, mety lasa mikohaka tampoka izy na mitsororo ranondeva. Amin'izay fotoan'izay dia mila manantona toeram-pitsaboana izy, mila manantona dokotera izy mizaha fahasalamana. Ho an'ireo olona matsiaro sepotra na marary ny tratra dia ny tsara tonga dia manantona toeram-pitsaboana mba ahafahana mamaritra hoe mila miditra hopitaly ve izy, ary mamaritra aiza izy no tokony hiditra hopitaly. Satria raha mijanona any an-trano isika dia mety miombo ny aretina ka mety afara ny fahafatesana. Aretina azo avy amin'ny virus dia ny herim-batana mila atao matanjaka tsara. Voalohany indrindra aloha izany dia ny sakafo no atao tsara. Sakafo atao miovaova, ampy tsara, mikalitao, ampy tsara amin'ny habeany. Betsaka amin'ny voankazo eto Madagasikara amin'izao mitondra vitamine C sy ireo hery fiarovana rehetra koa, dia tsara mihinana anazy. Ny tsy dia tsara dia ny miaro tory be. Raha azo atao aleo tsy dia miaro tory. Ny zavatra tsy dia tsara atao koa amin'izao fotoana mabetsaka mampirongatra ny otrikaretina zao dia ny fisotroana alikaola mampihena ny hery fiarovana vatana. Ho an'ny mpiara-monina, ilay olona voan'ny coronavirus dia ohatran'ny aretina rehetrarehetra ireny, aleo tsy ahilikiliky zareo fa mijaly. Tokony ataontsika ary dia manampy anazy, manoro hevitra anazy, hanantona aingana ny toeram-pitsaboana fa tsy hiafina hidy ao an-tranonao ka hiomby ny aretina avy eo ary hanaparitaka manodidina. Ny afatra farany apetraka amin'ny ray tanindrazana. Ny adin'ny coronavirus dia tsy ady ataon'ny mpitsabo ihany, ataon'ny mpitondra fanjakana ihany, fa ady iombonantsika malagasy. Samy mandray ny andraikitrany, indrindrandrindra amin'ny fiarovan-tena, fanasana tanana ary fitondrana ny arotava amin'ny toerana tokony hanaovana izany. Izay zava-dehibe indrindra. Faharoa dia raha vao misy soritra aretina, manantona toeram-pitsaboana faran'izay aingana fa tsy manao dokotera tena.